Tsy mora ny mandray fanapahan-kevitra amin'ny fanendrenana fanesorana minisitra. Nanao fanamariana mahakasika ny fanekena ny fametra-pialan'ny minisitry ny fitsarana teo aloha Imbikirlaza any Premier ministre Tsay Christian androany alarobia teny Mahamasina nandritra ny fiangana ireo fiara hitondra ny vatsinjo ho any amin'ireo faritra Vomafy tamin'ny fandalovany Rivodoza Batsiray. Fanapahan-kevitra izay mifandray tokoa amin'ny zava-misy mahasony malagasy no noraisina hoy ny Premier ministre ary efa nandalo fandiniana sy fanadihadiana. Tsy midika nefa ny fanesorana azy fa meloka Imbikirlaza hoy hatrany ny Premier ministre. No marihany fa mbola tokony hisy ny fanadihadiana lalina hoy hatrany izy. Isitraka ny vatsinjo tsy ho ela ireo trabonana amin'ny faritra Atsimo-Nosy tao aorian'ny fandalovany Rivodoza Batsiray. Fiara lehibe 5 no niainga androany alarobia maraina tetsy Mahamasina. Hiazo ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana, Amorony Mania ary Matsiatrambony, faritra izay voalaza fa tena nitondra takaitra. Tsy maintsy atao ny mangarahara amin'ny fizarana ireo fanampian'ireo. Mba hisian'ny antoka fa ireo izay tokony hisitraka izany fanampiana izany no azo, dia efa misy ireo tompon'andraikitra napetraka any amin'ireo faritra ireo, hoy ny Premier ministre Tsay Christian. No marihany koa fa efa fantatra ny lisitr' ireo olona hisitraka izany. No mafisy ny Premier ministre fa tokony hanana karne pokotany biometrika ny ankonana malagasy tsy ankanavaka mba hamora sy hampangarahara ny fizarana ireo fanampian'ireo. Namela takaitra ny fandalovan'ny Rivodoza Dumako teto Madagasikara. Olona roa no tsy hita popoka ary 527 no isan'ny trabona araka ny tatitra vonjimaika nampitain'ny Bureau nasionaly misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandindondoza na BNGRC androany alarobia tamin'ny 10 sy sasany maraina. Tsy mbola nazona vaovao ny momba ireo olona tsy hita ireo izay nambara fa lasa ny rano tao marimbona Soanirano Vongo raha ny fanamarian'ny BNGRC hatrany. Anisany nahitana fiakaran-drano betsaka noho ny oram-beninkiza nentin'ny Rivodoza, ny tao Toamasina, Soanirano Vongo ary ny Nosy Sainte Marie. Misa 20 ireo trabona tao Soanirano Vongo, raha toa ka manodidina ny 50 kosa izany tany amin'ny Nosy Sainte Marie. Vonjimaika ihany ireo tarehimarika ireo, fa misy ihany ireo distrika toa ny Toamasina faharoa izay nampita fa efa mahatratra hatramin'ny 2 arivo mahery ireo trabona any an-toerana.